fa ny miarabantsika rehetra iavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ny ten'Andriamanitra izay hoentina fampahirezana antsika dia izay voasoratra ao amin'ny Romanina 1 ka ny andininy 7:10b. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: ny marina amin'ny finoana no velona, ny marina amin'ny finoana no velona. Ray masonao mandramasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Teny mamy Lotera loatra ity teny ity, ary rehefa tonga ny fotoana izay nanairan'Andriamanitra azy tondra fanavaozana ho an'ny fiangonana ho an'izao tontolo izao, dia ity teny ity no toy ny masoandro namirapiratra izay nanazava ny fo sy ny sainy Lotera tamin'ny fotoan'andro. Maro izay heveriny olona ho fahamarinana, ary samy mikatsaka izany izao tontolo izao, katsaka ny atao hoe fahamarinana. Ny aty amin'ny era-pirenena sy ny aty amin'ny eran-olona eto amintsika hatramin'izay nisy ny fanjakana republikanina dia miezaka nanao lalàna mba hita fahamarinana. Ary ny anitatra ny taty aoriana dia nisy koa ny Bianco, satria izay verina hoe efa marina tao amin'ny lalàna dia mbola mety misy koa tsy fahamarinana, ary dia hanaramaso ny tena ny atao hoe tena fahamarinana, fa moa mety misy fahamarinana va? Moa tsy mikaikaika va ny vahoaka, mikaikaika izao tontolo izao, fa ny toerana izay neverina hahitana fahamarinana azy tahaka ny fitsarana izany, vao maika toa tsy ahitan'ny olona ny atao hoe fahamarinana. Any no heverin'ny olona fa amin'ireo androm-panjakana ireo no heverin'ny olona fa ahitana fiadanana, fahavelomana, fahatretrehana, fa tsy mahita izany. Fa ny zavatra mivoaka heverin'izay voatsindry, heveriny hoe tsy fahamarinana, dia tsy mba fahavelomana fa fahafatesana. Ary firifiry akory moa no mety namoy fosy azo ny famoiza-po vokatry ny tsy fahitana rariny amin'izay no heveriny hiazakazahana ahitana rariny. Manjaka eto amin'izao tontolo izao zany. Fa Paoly manome vahaolana eto, fa inona no ahitany olona fahamarinana? Ahoana ny andraisan'ny olona n'izany? Ahoana ny hamarina ny olona? Ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe samy efa nania ao amin'ny lalany avy izy rehetra, tsy misy manana ny maro, fa nandasi ny odina n'Andriamanitra, ka dia tsisy manana ny fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra. Fa hoy ny apôstôly Paoly eto hoe na izany aza dia hamarinina amin'Andriamanitra ny olona amin'ny finoana amin'i Jesosy Kristy. Inona ny dikan'izany? Ny finoana dia tsy hafa fa fanekena izay nataon'Andriamanitra ho an'ny olona izay efa narian'Andriamanitra vokatry ny tsy fahatanterahany, ka hasoavin'Andriamanitra indray. Fanekeny olona n'izany, izany hoe olona efa tao amin'ny fahafatesana kanefa velomina indray, olona efa nariana any ivelany kanefa verina ao ambala indray, verina ao an-trano indray, ary izay manaiky izany ho atao hoe ho velona. Ny velona dia milaza fiadanana izany, fahatretrehana, fahasambarana, ka
izay manatena sy mangetaheta izany ny apôstôly paoly eto dia izay manana ny fahamarinana amin'ny finoana no mahazo izany, manana fahamarinana amin'ny finoana, mandray ny avitra nataon'i Jesosy. Fa inona ny marina? Nahoana ny lazaina hoe marina? Ny marina, ny atao hoe marina dia ny mahatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ary lazainy soratra masina azy moa dia ny hoe inona ny marina? Ny marina dia ny inoana izay ny rahan'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao. Io marina io ho finoana an' Jesosy Kristy izany. Ka ny olona hamarinina amin'izany finoana an' Jesosy Kristy izany no manana ny fiadanana. Efa nentin'i Jesosy ny fahotan'izao tontolo izao, ary izy no nandray ny tsy fahantanterantsika olombelona ny lalàna izay nomen'Andriamanitra. Na dia niezaka aza ireo mpitondra teo amin'ny fiangonana nanomboka tamin'ny Mosesy ka hatraty amin'ny mpanorandalàna sy ny fariseo tamin'ny andron'i Jesosy, nanao lalàna be dia be mba hamarina ny olona fa ireny voamaika nanameloka ny olona, voamaika nanameloka ny olona. Fa ny olona mitodika amin'izay nataon'Andriamanitra ho azy, amin'ny fahakiviany tsy mahatanteraka ny lalàna intsony, tehezaka hatratra izany, ka mitodika amin'izay fisoloana nataon'i Jesosy azy zay manana fahamarinana, izay manana fahamarinana, hamarinina maimaim-poana ho ny soratra masina, hamarinina maimaim-poana ho finoanan'i Jesosy Kristy, ka metoraka eo aminy. Tariny zao tenin'Andriamanitra izao ary tsika mba hiatoraka eo amin'i Jesosy. Ary io ilay fanamarinana. Raha mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia ao dia toa mieritreritra mampieritreritra hoe manao kolikoly ve Andriamanitra? Fa hoy ny teny ao amin'ny Isaia ao hoe na dia tahaka ny zaka aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, ary na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tonga tahaka ny volon'ondry fotsy. Ary ny Apokalipsy dia milaza fa misy olona no hamarinan'Andriamanitra voavonjy. Fa izao ny nambarano ny Apokalipsy azy hoe izy moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ireo, dia misy hoe ireo no avy amin'ny fahoriana lehibe, ary ny akanjo ny efa nosasany sy ny fotseny tamin'ny rano zanak'ondry. Tsy niezak'olombelona ny hamarina izao tontolo izao, na inona ezaka ataon'olombelona, fa izay ataon'Andriamanitra, ny finoana izay nataon'Andriamanitra, ny fitodian'ny olona hanatona an' Jesosy Kristy ao heriany no atonga izao tontolo izao ho marina eo anatrehan'Andriamanitra. Satria na dia hifady ny ota azy isika, hiezaka hifady ny ota azy isika, dia mbola tahaka ny olona mahita ny olona misotro toaka, ny olona manao hoe hifady toaka, dia mahita ny olona misotro toaka izy dia ny olona mifady dia mbola mitelin-drora ihany izy, te hisotro ihany izy, mangetaheta mafy izy. Fa ny olona mahatsapa ny faharatsian'ny toaka sy ny fanampiten'ny toaka ny fiainana dia maloiloy ny toaka izy. Raha vao mandray fofotoaka izy dia maloiloy. Raha misy olona miaraka fiara aminy ka misy fofotoaka dia maloiloy. Tahaka izany ry havana ny fahamarinana. Ka na hatsangana aza ny voamiera samihafa, miady amin'ny kolokolo samihafa, raha tsy maloiloy izany ny olona dia tsy ho afaka ela amin'izany izy. Tsy hafa nefa ny hampaloiloy azy an'izany fa ny fanantonany ny fahamasinan'i Jesosy Kristy, ka dia hamarinina ho fitsihana amin'ny rano zanak'ondry. Engana izany tenin'Andriamanitra izany hitarika antsika tokoa ho amin'izao ady amin'ny kolokolo izao. Misy ilay efa niady ho antsika, Jesosy ry izay. Izy no manamarina, izy no tarika antsika hampandresy amin'ny ady. Dia ho azy ireny ny voninahitra mandrakizay. Amen.